Iresaka bola lavalava sika mialohan'ny andraisana ny vahiny. Fankalazana ny fa 570 taona ny kluban'ny GSTA Anambondrona ny TFMA Nakasina sy ny Tany Manosbe no hiatrika ny lalao famarana totosa androany teny amin'ny Kianjamakia Andotapenaka ny lalao manasadalana. Ny Tany Manosbe sy ny TFMA Nakasina no tafita hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny Skajy division voalohany ary ny ATI Vandry sy ny ISA 17 ho an'ny division faharoa amin'ny lalao fankalazana ny taonjobily fa 570 taona nijoroany ny GSTA Anambondrona eo amin'ity taranja baolina lavalava ity. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny lalao manasadalana izay nikatroan'ny zareo avy ny Tiopa sy ny tanora Nanosbe milalao. Ka ary zareo avy any Anosbe no nivoaka nandresy tamin'ny isa 20 no 40. Teo amin'ny manasadalana voalohany kosa dia ny TFMA Nakasina nandresy ny Zisianto Madinga tamin'ny isa 7-30 no 7-20. Azo lazaina fa dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fankalazana ny taonjobily hoy Imamiaga izay tompon'andraikitra amin'ny filevana eny Ambondrona. Zotra raha tokony ho izy zany izy na dia tao anatin'ny taona mahery satria tao tanatin'le lalao zany raha tsy tonga zany ny saison tsy afaka natao le lalao taona fankalazana tamin'ny taona 2012 zany dia amin'ny ankapobeny zany tanteraka izy zany satria hatramin'izay nanisy ny GSTA zany zova nisy taonjobily. Azo lazaina hoe inona ny tena namarika an'izany filevana GSTA Anambondrona izay tao anatin'izay 570 taona izay. Tao anatin'izay 570 taona zany dia anisan'ny hoe kleba hatrany izy aloha zany raha ny ligue teto Madagasikara anisan'ny kleba voalohany izy zany anisan'ny petraka ny tantaran'ny malagasy tamin'ny 57 reny zany isan'ny tena nampalaza ny GSTA koa dia tao atraty amin'ny 98 zany nidina Ligue 2 zany dia nafinaritra fa tao anatin'izao taonjobily zao zany fankalazana 570 taona dia tao avy anao top 14 zany ny GSTA dia tata zany tantana satria sady nankalaza jobily moa no miverina top 14 zany nafinaritra tao anatin'le izy. Inona ny hetsika manaraka? Ny hetsika manaraka ama dia famaranana ny taonjobily. Amin'ny alahady zao no tanterahana ny lalao famaranana ary mbola eny amin'ny Kianjamakia Andotapenaka ihany no anatanterahana izany.